taloha ny mpanjaka zany rehefa misy ny lehilahy ray matanjaka dia ny mpanjaka tsy ho tena mino ny hoe matanjaka ty lehilahy ty fa testeny aloha amin'ny omby amina omby eo anao savy zany ho alatsaka ao ny omby raika dia alatsaka ao ny lehilahy raika tsisy namana io na tsisy nenina fa tonga dia isy le omby ihany io ary izy afaka avy misambotra le omby amin'ny trafony mahavita mampisaoty an'io omby io dia lasa soldat izy rehefa raisy ny mpanjaka ho mpiamina ny lapa. Ny anarako Anjatiana Jean Baptiste, mpisavika eto Ambositra, 5 taona. Fanaovana savika dia mitaky herim-po, herin-tsaina, firaisan-kina. Satria raha tsy misy ny firaisan-kina, tsy misy ny mpisavy satria olona folo mahery tsy maintsy miara-manao savika satria olona roa tsy maty olona omby ray. Na ny ambatoara ary ny olona mamono omby eo amin'ny 5 lahy eo malavo omby ray. Ny omby velona no saviana. Ny savika zany dia tsy vitan'olona ray aloha hatreto satria io mifantanareo fa biby iny tsy mana-tsaina fa io hatreto amin'io olona folo miakatra zany no afaka miaraka amin'ny savika na omby raika ary satria voalavo ny ray dia ohatra olona ray io tsy afaka mifanampy satria io masika. Nanomboka 12 taona zany nanomboka ny savika teto Ambositra. Natony nanaovany olona savika dia izy io zany voalohany aloha dia fialam-boly mety parazana taloha be tany dia hatramin'izao mbola manao foana anay satria kolotsaina no entiny amin'ny fahampanjaka tany izy io. Le hiditra anaty valy ianao dia io ny omby voalohany aloha somary matahotra fa rehefa zatra amin'izay dia tony tsy misy toy ny fahatahorana rehefa zatra omby mijery omby sanandro. Tahotra zany tonga dia efa esorina lavitra mihitsy. Raha resaka omby anaovana savika aloha hatreto dia misy omby rehefa tsisy trafo aloha dia tsy mety anaovana savika fa ny omby misy trafo ihany no afaka isaviana ary ohatra misy omby vavy koa misy trafo dia tsy afaka atao savika fa omby lahy misy trafo ary be vata sady mahery izay no afaka saviana amin'ny savika. Misy zava-tsy be dia be ao anaty satria ny firaisan-kina aloha voalohany io ary koa hitezana ny vatana amin'ny elana amin'ny alcool aloha voalohany, ny herin-tsainao koa ao ary ny herinao koa herin'ny vatana satria ny savika dia hitezana vatana fa tsy atao koa ampijaliana vatana aloha fa hitezana ny vatana io hoe na tsy manao fonjam-behary ianao dia efa iny omby iny dia efa voabatanao rehefa mahavoasavitra anao dia ohatra mibata omby ray ianao izay. Hatramin'ny kolotsaina ny fahampanjaka taloha zany ty no tazominay hatramin'izao.